Miarabantsika tompoko nanao an'ity vidéo kelikely ny tenako solombavambaoaka Anjiratsiva iny ny antony noho ny toe-draharaza misy zany amin'ny resaka barazy. Marina fa atao anatin'ny efa-bolana zay dia tsy miteny mihitsy ny tenako satria fantatsika ny zavatra nisy. Raha faniriako ary dia mbola nisafidiny tsy hiteny ihany ny tenako satria misy fotoana tsy maintsy andinihana ary tsy afenina fa mafy ilay zavatra nitona tamin'ny menakafo teo dia tsy maintsy miezaka mikarakara ny ankohonana sy ny fianakaviana kely moa zany dia zay ny antony tsy itenenana. Faharoa manaraka an'izany ny androany kosa dia miteny satria misy an'ilay resaka barazy moa zany no resahana eto satria mandeha be ny resaka amin'ny tambajotsa serasera fa ny tenako ny manao barazy nisy vola 40 miliara lany tao izay azo lazaina fa tsy marina zany zavatra resahana zany. Tsara fantatsika aloha fa inona ny antony nanaovana ilay barazy. Io barazy io tsara fantatsika mpanaraka fa fitondrana maro mifanesy no isan'ny nanao an'io promesse resaka barazy io ary fangatahany vahoaka efa mataona be dia be tany amin'ny 20 taona lasa tany ny anaovana barazy. Dia mahafantatra an'izany daholo ny olona tia sy miaina amin'izay zavatra izay. Ary ny tenako voalany solombavambahoaka dia isan'ny nanana programa ny atao hoe fitaratra 2023 tamin'ny voalohany zany afaka manapirofo an'izany ny député izay minisitra tamin'izany fotoana izany nisy ny agriculture sy ny élevage lasa solombavambahoaka izy fa taminazy nitondrako an'izay projet izay voalohany tao amin'ny ministera hoe projet fitaratra miopana be dia be amin'ny resaka fambolena sy fiompiana. Dia nandeha teny telo taona sy tapany angarangitana no nandresy lahatra ny fitondrana izay misy anay zany amin'ny anatanterana zany satria ny mpitondra dia tsy maintsy miteny hoe fa inona ny tombony raha ohatra ka anaovana izay foto-drafitra izay eo amin'ilay toerana dia anjaranao no manazava ianao solombavambahoaka hoe monsieur le président de la république, monsieur le premier ministre, ilain'ny vahoaka Natsinandrano ilay barazy eo satria dia manondraka hatrany amin'ny 1600 hectara ny aty ankavanana apatrosy mahazo ny soaviny iny misy 600 hectara aty an-tanety kely mahazo an'iny Androibe Atsady ity dia resy lahatra zareo. Telo taona sy tapany taty aoriana dia nanaiky ny filoha tamin'izany moa zany izay fitondrana misy taminay fa hoe ho atao izy. Ary barazy anankiroa no natao taty Antsinandrano dia ny barazy eo Ampahatsosy izay nisy fahavoazana io dia ny barazy lehibe anankiray any Fidasina. Izay midika fa nisy programa izay any fanjakana natao tamin'izay ary tena teneniko amintsika izay manko ny olana foana inona ny tena asan'ilay solombavambahoaka tondrantena sa ahoana fa tsika teneniko amintsika fa ao anatina fahasahiranana dia tsy maintsy manentana an'ireo tantsaha tenako raisiko andraikitra zato isan-jato fa ny tenako nanana an'izay initiative zay hoe andrisika be da be an'ireo tantsaha ary ny siady rehetra izay nataoko dia nanampiana ny tantsaha nisindreo kibota marobe izay zaraina sy fitaovam-pamokarana sy ny sisa sy ny sisa. Natao ilay izy vita ny barazy. Ambarako eto horetany ren-danitra fa ny tenako Anjiratsiva iny dia sady tsy mahay ny resaka lalana, tsy mahay ny resaka barazy, tsy entrepreneur fa ny asako tompoko lahy sy tompoko vavy talohana solombavambahoaka anahako dia mandoko fiara. Raha zay dia spécialité-ako zay ary designer ny tenako amin'ny resaka fiara. Ka elako tsiny alako fotsy fa diso ny filazanareo hoe raha tsy vahinona nanao an'ilay barazy misy vola azafady kosa zay le divantsika eto an'ilay hoe fanovana aleo tsy manabe rehefa mba misy proof dia afaka manenjika ny Ratsiva iny ianareo na afaka miteny ary zany tena tompony zay famarina zay ary tia zay teneniko aminareo fa petsaka ny lalana natao teto Antsinandrano misy proof zany lalany tosy 1 kilomètre 400 eo misy 200 mètres
goudron daholo zany natao fa i 200 mètres io za tsy mahay lalana fa mijery an'le lalana doko hoe tsy mety fa niady hatramin'ny farany ny amirenana an'le lalana zay eo amin'ilay fidinana iny moa izy teto amin'ny mpivarotra lasantsy eto iny fiakarana iny natao complet dia nitsongisina tezitra ny entreprise tamin'izany fotoana zany tsy mahay le lalana aho fa maso kosa mahita hoe tsy mety ty dia tsy nanaiky hatramin'ny farany député Ratsivahiny raha tsy nitsongisina daholo le lalana 200 mètres fantatsy ny entreprise fantatsy ny mponiny tosy zany ary fantatsy ny mpanao gazety zany faharoa ny lalana zay eo Pitatafika mahazo any Androbe Atsahadita iny Ambotsaka Lava sy lalana Androbe iny misy pavé iny izay tsisy navita reny fa ny tenako niady mafy tao anatina feonana amin'ny Andriamatoa Filoha tamin'izany fotoana zany fanekena le izy hoe ataovy lalana io miantra ny ministre le ministre zay Andrianjana Enarivelo ao anatin'ny fanavozana vozao fotoana zao fatany zareo ihany koa sy ny ekipany fa nisy tsy nety tao fa tsy nanaiky mihitsy raha tsy vahiny raha tsy namboarina am'izay mandeha le pavé somary niteraka olana zay ho an'ny ekipan'ny monsieur le ministre tamin'izay tadidinareo tsara fa iny adira député am'ity dia niatsotra volam-bahoaka ny atao mila zavatra tsara sy mateza ho an'ny vahoaka matadidin'izany ny lalana izay eto Anosy Zato tonga ny an-tanety kely iza moa tena tsy niady an'izany niady an'izany fanorina solombavam-bahoaka ny mitondra an'izany fitaraina zany dia tanteraka le izy avy eo fa solombavam-bahoaka Ratsivahiny top classe topovavy niady an'izany ary tena isorako fa niaino ny filoha Andry Rajoelina dia natao zany lalan'izany io moa izy io mangataka mbola hitohizany zany lalan'izany ny barrage satria mifanagaka eo ka ankehitriny ilay barrage lehibe dia misy fahavoazana eto dia miteny marina satria efa nanana efa nisy taratasy nataonay tamin'io barrage io misy tsy mety mur de soutènement ty niarahana tamin'ny mairana Pahatsosy dia niarahana tamin'ny général misy taratasy voasiny tany eny mbola nalasa indroa tsy diso fa tsy nisy moa le réaction tsy nisy zao le izy misy fahavoazana nefa volam-panjakana betsaka latao za dia miteny amin'ilay ao amin'ny tambajotra serasera tsy maninona miady mahasoa ny vahoaka sika fanao zavatra mara toa tsy misy an'izany manao anazy tsy haiko tsara satria ny tenako tsy nanao le izy raha mifatadiko an'le izy eo amin'ny 8 milliards FMG latsakeo ny nanao an'ilay barrage raha ny fahazahoaka raha fitadiko anazy fa tsy manana exacta satria ny tenako tsy mpanao an'le izy fa niary efa hoe mangataka ka tanteraka le zavatra nangatana zay ny fifaliana lehibe ho an'ny solombavam-bahoaka ary niezaka ny tenako nanana an'izay programme hoe fitaratra zay ka somary manitsy kely satria misy solombavam-bahoaka miteny hoe programme am-panjakana ilay fitaratra 10 zany tompoko ny fitaratra dia programme solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny 100% tsisy fanampiana na aiza na aiza fa initiative personnelle miaraka amin'ireo tatsamaro isaky ny commune izay nivatsiana fitaovana amin'ny alalan'ny siady ny tanjona dia ny hoe mba ampitombo ny vokatra amin'ny resaka fambolenana vary na ny resaka anana satria any be da be mpambolianana natao le barrage tohana solombavam-bahoaka ho ireo tatsareo amin'ny fitaovana tamin'ny alalan'ny siady dia nangataka tamin'ny fitondram-panjakana ny tena hoe andao fitainy ny lalana iny fa mijaly le olona ary afaka mivoaka le vokatra dia natao ka eto misy fahavoazana le barrage mitodika any amin'ny filohan'ny fanavozana Andriamatoa colonel Mikael Andriamatoa président misy finiavana ty Androso taminay teto Atsimondrano notoana ny fanjakana be dia be teto Atsimondrano fa akory atao misy fahavoazana zao ilay fotodrafitrasa iny fanapahan-kevitry ny fitondrana
alefaso ny biancro alefaso ny re tsy hijery hoe inona ny antony na ny ingénieur marobe inona mety ny antony sa hoe tena tsy nazaka an'ilay rano be ntsony tsy fantatro zay fa ny fangatahako Andriamatoa filoha dia ny hoe Andriamatoa premier ministre ihany koa dia ny hoe aloha tohizana ilay ezaka izay efa natao teo aloha efa nisy elan vita zany teo dia tsara tohizana atao arinato izay ny tena isin'ilay fanavozana monsieur le président ka mitodika solombavam-bahoaka ny tenako jereo tompoko ny vahoaka anatsimondrano satria commune anankivalo no misitraka an'izay favoazan'izay barasy zay mba tsy ho jerena fotsiny mba tokony ho vita za koa dia manohana hoe jereo ny antony na tonga an'le izy afaka mifampiresaka nareo amin'ny inona moa ty mpanamboatra azy entreprise izay tsy raha tsy vahiny ao mandoko fiara ny asany fantatr'ireo be da be mahafantatr za tsy mbola nanana na asa-panjakana anankiray tsy manao an'izany tokoko mahafantatra an'izany misy ministra ao anatin'ny fanavozana ao anatin'ny tolona be ao ministra tamin'izany fotoan'izany fa tsy hoe ministra ny fanavozana mpanao fiara ty amiko fa fatany tsara fa izy ministra fa niaty ianao hoe tsy manao an'io raha tsy vahiny misy tompona tele matanjaka ao aminareo ao zany mandoko ny fiarany tsy mbola nisy ina fa dia niady hoe ty le zavatra atao dia zay ny andraisako vola ka zay ny antony nanaovako an'ity vidéo ty mba isiny fanazavana bebe koa fa tsy petraka fotsiny tonga dia hoe manaratsy diabolisation andry raha tsy vahiny ato nefa masamy teny aminareo re tandrenanitra fa isan'ny solombavam-bahoaka ny asa teto amin'ity district anatsimondrano ty ary ny asa natao zany député zany azo-tsapahitanana ka tokony ho tohizany fitondrana amin'izao fotoana zao ny zavatra efa nisy nataony fitondrana izay teo aloha izay tsy tena hoe navita be fa nanao ka tsara tohizany mba isin'ilay fanovana eto amin'ity atsimondrano ty saotra tompolahy mankasitraka tompovavy